Fa ny miaraba anao ny tokantrano manaraka ny meteotsika miaraba ihany koa tsika malagasy amin'izao fankalazana ny tsirenan'ny fahaleovantena ny verena fahaleovantenan'ny Madagasikara izao. Ny sary azo tamin'ny zanabolona tamin'ity anio ty mbola misy ny rindraona tato atsimon'ny nosy mbola niteraka tandrindraona tamin'ny tendron'atsimon'ny Madagasikara izy amin'ny ankapobeny fa manomboka rapitsy kosa dia miverina tanteraka ato anatin'ny voninandro lina indray tsika zany ny ilany atsinanan'ny nosy iray manontolo indray zany zao no andraona misy ny orana sy ny heritrandro moa zany araka ny efa mazatra rehefa ririna toy izao ary fisiny zay rivotra avy any atsimo atsinanan'izay na ny varatra azy zay dia mitondra ihany koa izy zany alondrano amin'ny ero morontsiraka somary mafimafy moa izy aty amin'ny tapany atsimo sy ny any amin'ny tapany varatra atsinanan'ny Madagasikara iny ka vokan'izay dia misy ny fampitandremana mahakasika ny avina onja amin'ireo morontsiraka Madagasikara manontolo saika voakasika koatra ny any amin'ny tapany varatra andrefany nosy iny zany raha ny aty amin'ny tapany varatra atsinana manokana dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4 eo ny aviny onja torak'izay koa ny any amin'ny tendrony atsimo ho an'ny ilany atsinanana kosa indray dia eo amin'ny 3 metatra eo zany no aviny onja ho vinavina manomboka rapitso izay miakatra ihany koa zay aty amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara zany morontsiraka andrefany iny ny andray zany amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 2.5 metatra eo aloha no aviny onja ho vinavina ampitandremana araka izany ny fampiasa ranomasina anaraka ihany koa ireo toromarika omeny manam-pahefana eny fotony mba hisoroantsika ny loza mety hitranga ao anatin'izay raha ny azo atao moa zany dia tsy ny mampiasa ranomasina aloha indrindra raha tsy azo antoka ny fitaovana ampiasaina amin'izany. Izay ny mahakasika ny any an-dranomasina iny raha ny atanety kosa indray ny toetrandrontsika eo an-drapisy zany dia misy ny orana mbola mipetraka aloha zany aty amin'ny ilany atsimotsimo kokoa aloha ny orana amin'ny morontsiraka atsinanana io zany hoe manomboka amin'ny faritra atsinanana ka hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro mandraona mety arahina herika zay ho an'ny ilany atsinanana Vakinakaratra Moronmania Mahatsiatra Ambony ary ny any Iorombe ho an'ny faritra Analamanga sy Alaotra Mangoro ary ny ilany atsinanan'ny Sofia kosa dia mbola somary mandraondraona mitsokotoko aloha ho an'ny rapitso maraina ny morontsiraka no mety efa mahazorana ho an'ny morontsiraka ny faritra na Savana ny any amin'ny distrikany Antala iny ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia maina tanteraka ny andro ho an'ny rapitso tolakandro kosa manomboka amin'ny rafitra tanteraka aloha zany zay ary somary ho betsabetsaka kokoa rotsakorana raha ny ato amin'ny morontsiraka avoany atsinanany nosy zany ny faritra atsinanana Vatovavy fitovinany mandraona ny andro zany ho an'ny ilany atsinanany avoatany iray manontolo iny ary mety arahina herika moa zay torak'izay koa ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny any amin'ny faritry Sofia iny ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia mbola maina hatrany aloha ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay rapitso izay 9 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ary 9.20 degré celsius ka hatramin'ny 20 kosa ny ambony indrindra. Ny ilany atsinanana Madagasikara 20 degré celsius ary miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius zay any amin'ny tendrony avaratra any andrefana moa manodidina ny 7 ka hatramin'ny 2.30 degré celsius ny maripana ho vinavina any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ho an'ny andron'ny talata dia mbola mitohy hatrany ny orana ary efa somary matanjatanjaka koa zay ho an'ny ilany atsinanany nosy iray manontolo ary mety mitatra kely aty amin'ny ilany atsinanany faritra Sofia sy Alaotra Mangoro ny orana herikandro kosa no andrasana ho an'ny ilany atsinanany avoatany iray manontolo iny ny ambiny dia manjaka hatrany ny masoandro ary ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny talata izay hatrany dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 2.20 ny ambany indrindra raha ho an'ny avoatany midina 9.20 aloha zany ho an'ny avoatany iray manontolo iny amin'ny ankapobeny ary ny ilany atsinanany nosy 13 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny any andrefana kosa 19 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho vinavina. Amaranantsika azy ny andron'ny alarobia misy hatrany aloha zany varatra azy avokany dia mbola mitohy hatrany orana amin'ny ilany atsinanany nosy mandraona mety arahina herika hatrany ho an'ny ilany atsinanany avoatany ary ny any amin'ny ilany andrefana dia anjakany masoandro ny maripana avo vinavina amin'izay andron'ny alarobia izay hatrany eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra zany hoe misy fidinana hatrany aloha ho an'ny faritra Analamanga ny ambiny kosa miakatra 2 degré raha ny ilany atsinanany nosy kosa ny avoany atsinana dia eo amin'ny 13 degré celsius ny any amin'ny tendrony atsimo kosa manodididina ny 12 ka hatramin'ny 14 degré celsius eo mbola mahatratra hatrany amin'ny 2.30 degré celsius zay any amin'ny faritra Betsiboka sy ny any amin'ny faritry Sofia iny ny any amin'ny morontsiraka avoany andrefana kosa dia manodididina ny 17 degré celsius eo ny maripana avo vinavina. Izay ny meteotsika tamin'ity anio ty raha pitso indray fotoana manaraka veloma tompoko.